Takaitra ratsy tantara no soratany aloka tefisan ireo ny anomehana ny tantara mievatsiaro lalahy gasy omigira kotony aina ary santatra nandray ny feo tify nanatotosa sy ny kirakirany lafiny ara teknika alphonse officialy nosombainy tanteraka ny fiainako rehetra amin'izay olona tsy tiako akory verisiny ny manimba sy naka ny fahadiovako tsy te hiaina ntsony ary neny a tena leoko maty oka moa zay zanako mbola manana ho avy mamiratra ianao fa aza manary toky okizay mbola etoneny a etoneny tsy hanary ianao fa hono anaka ahoan'izay ry neny fa hoana tsara ny tena fitrangana nahazo anao tany dia tena tsy hitanao ve ntaren'ilay olana vandoza hitany neny tamin'ny enina sasany izany niala tao an-dakilasy dia nanivaka ny nanapaka ny lalako rehefa tonga teo amin'ny toerana somary maizimaizina iny a dia nisy lehilahy mibata avy hatrany sady nanapina ny vavako tsy afahako miteny netiny niditra tao amin'ilay trano vao ambarina trano mbola tsisy olona mipetraka tahoanina olany rehefa vitanina taony dia natosony mivoaka sady norahoana no faty nanao saritafy izy dia tsy hitako ny endriny fa izy lehilahy somary manamanam-batan'izay ihany nanao tiserta mainty ihany koa izy dia tsy misy marika kely ahafantarana azy zany raha sendra nahitanao any izy tsisy neny a mila lazaina ny polisy avokoa mantsy izany rehetra izany mba hahafahana mikaroka ilay olona mpanolana oka aloha misy marika kely izay misy tatoazy faribolana misy kitana ao anatiny io no hitako tamin'ny sandriny ankavanana raha mibata iny izy mbola hitako tsara teo ampanolana namakony mety mbola ho tadidika ihany koa ny feoany mila laizaina ho ny polisy avokoa izany rehetra izany rehefa tonga eo zareo satria ho tonga eo zareo andeha hanao fanadidinandry fa efa tena mandray indraikitra izao ny fanjakana ny amin'ny fanenjehan'ireo mpanolanaireo izay tona azo vahana mihitsy ary izany tato ato dia mba okizay ny ranomaso hoe okizay zanako okizay fa tsy maintsy ho tratra ny olona tsy vanona izay nanolana ny zanako fafao ny ranomaso indre ka na ho tratra rizy ry ny tsy ho avokozika ny zava-bitany tamiko tsoa izany a namela takaitra ratsy ho any fisiny mandrapikipy ny masoko ho tsaroako foana izany eny fa aza atao mahakivy izany hony misy olo izany hoay sefo mandroso nareo mandroso efa sitrana tanteraka ianao ity ka mila miverina mianatra amin'izay sao tsy maharaka lesona ny ampianarana tsony tsy anatra tsony ary neny a maninona tsara fa adaly ve ndry ity tsy ry neny a tsy adaly izany a fa tsy anatra tsony fotsiny sady mbola marary a mbola tsy sitrana araiky ny teninao teo fa inona ny mbola marary ianao ary matoa nefa na rehefa ny dokotera nody dia efa sitrana tanteraka ianao zay mbola marary ny ao anatiko ry neny a tsy mety mino ny saiko hoe vao olana amin'ny olona tsy tiako akory namiravirany ny vatako andray re anako aok'izay adino ihany izany fa manangana ho avy mamiratra vaovao indray izany moro zanako tsy ry neny a marary ao marary ny ao anatiko tsy hitany masina hoe te ivelany izany fa marary ny ao anatiko ao miary lasy izy marina nakarapony mafy ny varavarana
tena simba tanteraka iny zazy iny. Lasa manana fihetseham-po hafahafa izany izy. Mbetika mitomany, mbetika tezitra be. Inona re ny ataoko Andriamanitra mba hampiverenana ny sainy e? Odio aize olona e. Misy olona mandondolo zany. Fa izy ary irijo mpiara-mianatra amin'ny Ary. Aleo fa sokafako. Manao any Ritsy? Manahoana mama miary a? Mitady ny miary nga ianao? Mitady azy aho fa tsy tonga nianatra mihitsy izy nefa tsy tsantsantsy e. Dia tsy hitako en ligne amin'ny FB ihany koa fa tonga ao rijana manao mba hitsidika naony izy. Miary! Sokafe aloha ty varavarany ty e. Miary! Sokafe aloha ny varavarany e. Resy toringamba izy fa tsy manokatra varavarana mihitsy. Mialatsiny re rija fa tena mbola resy tory angamba ny miary a. Nga. Dia tsy henony akory aho miantsoantso ny anarany. Aleo mandalo ianao manaraka e. Ka mety mbola tena tsy dia salama izy e. Eny ary fa tsy maninona fa manaraka mandalo e. Izay fa veloma mama miary. Veloma ary e. Ahoana ary ny fomba andreseko lahatra ny miary mba hiverenany mianatra. Very fotsiny fotoana lany nandritry ny taom-pianarana efa vitan'izay raha ohatra ka hijanona tsy hiatrika ny examen akory izy zao. Lasa nga izy teo ry Miary? Ay tsy resy tory akory ndry? Endry zany za mivazavaza miantsony anarandry teo fa nilaozanao ny afo natao any efitrano-ndry tao fotsiny. Eniko tsara mihitsy ka fa tsy te ifanatsotava amin'iny fotsiny a. Fa ahoana ka? Mianatra azy ary neny a. Aleoko mihitsy aloha mijanona ato trano ato foana ka. Tsy tokony menatra zany ange ianao e. Tsy fanahininao no voaolana. Ka tsy fananiko mihitsy e. Fa menatra hoe nisy nanolana. Fa inona nefa no mahamenatra anao amin'izany? Nga misy mahalala hoe nisy nanolana ianao? Tsy maintsy misy mahalala foana izany ary neny a. Indrindra fa ny ao an-dakilasy. Satria ny zanaky ny dokotera mpitsabo any mpiara-mianatra amiko e. Ataon'ny ankizy fanalana andro any fotsiny a. Tena mandeha loatra izany sainao izany ka. Tsy hanaparitaka an'izany ny dokotera nandray ianao tany amin'ny hopitaly. Dia tena tsy hianatra intsony koa izany ianao. Eny hoa. Herim-po verimaina fotsiny izay fotoana maro laninao izay raha izao ianao no hijanona tsy hianatra. Fa fananiko nga zany amin'eny ka. To mbola mandatsa ihany ianao. Raha ny fisiko ato ny problemanao a. Dia aleo za andeha. Andray re anaka e. Fitiavako anao anie mahatonga milaza an'izany e. Fa tsy hoe akory fankahalako anao sanatria. Si e, eo ianao eo. Andriamanitra. Fa inona ary tsy mahazo anjanako e. Masto. Misaotra. Trondro amin'ilay tena tindry io laoka io. Dia ireto ny lasary a. Ohatray? Fa misy inona? Tao tsy ao tsara ny endry izany. Andriamanitra? Tao mandoa mihitsy. Fa ahoana e? Tsy tindringa ilay sakafo narosoko. Tena tsy zakako ny fofony rineny a. Malolo be a. Zavatra marikivy be zao tiako hohanina. Sao de be voka ary ndry ty? Maninona tsara? Be voka hoe e? Eko. Ro volana mahery ane izay nitrangan'ilay zavatra nahazo andry iny e. Efa mba niverina ve ny regla andry sa? Mbola ka. Dia sanatria ve? Raha zany misy dia tsy maintsy hoe soroko tia ka. Tsy taiza zaza tsy niriko izany a. Amin'izay mbola tsy latsy vanina ihany koa ny trainy.
andao mihitsy ny aloha andeha ho any amin'ny dokotera dia ho hita eo zany e. Mbola tsy fantatra mazava mantsy hoe tena be voky ndry na ahoana. Ho anao aloha ny sakafo sao dia tsy mahady eny amin'ny hopitaly ndry. Tsy matela ho azy neny a. Dia tsy hinana mihitsy zany ndry. Fa neny koa ve ahoana e? Efa hoe tsy hinana ho azy manoatra andrangano ireny hoe sakafo lafo vidy be ireny ny ianareoko. Forsena hinana fotsiny ny olona. Tsy izany kosa e. Tiako raha mba manana hery fotsiny ndry. Ary ajanona rehefa tsy hinana ka. Saroma eo fotsiny dia atao sakafo hariva indray. Tonga dia mandehana miomana ary. Zao neny a. Alohan'izany rehetra izany dia tiako mampafantatra anao hoe raha misy zaza tokoa ato an-kiboko ato dia tsy maintsy hoe sorona. Fadalo ve ndry? Teo faty anga? Mahafaty any ankizy zany manaly zaza zany e. Ka tsy mila ary neny tsy mila an'io zaza io Azondry tsara daholo angamba indray ny tenin'ny dokotera ireny be voky ndry ary efa 2 volana izao ny kibondry. Salama tsara hono ny zaza. Tsy mila zaza azo tamin'ny fanolanana ary neny Yesory ihany ty. Ataoko ahoana ny taiza zanak'olona namiravirany vatako. Tsy mila ho miary tsy manan-tsiny le zaza fa avelao re mba ho velona. Tsy sidirana akory ny adalana vitandrainy. Avelao re izy iaina. Raha ny fitezana azy ny olana dia ho tezaiko izy. Ho raisiko toy ny zanako ihany izy rehefa tonga eo. Sady zafiko ane io e. Fa ny fomba hitondrako azy mandra-pahaterako izany tsy mba ho an-tsainao mihitsy Tsy manino re zany anaky. Ao fa karakaraiko tsara ndry mandritra n'izany. Raha azoko tsara ne izany dia mbola te-hiteraka ianao e. Eny e. Maninona nefa raha mivelona manambady ianao dia miteraka afa dia vita e. Mino fa mbola afaka hitoeran-jaza tsara ao ekipinao. Fa tsy hainao an'izany tsony fa efa ampiany vadiko. Na dia efa nody mandry azy izy. Io zanakao ino mba fiangaviako anao hoe aza vonona fa aleo tezaiko raha manahirana anao. Sady averiko aminao ihany fa mahafaty any ho aza ny manala zaza zany e. Tandremo dia tandremo dia tandremo. Firifiry moa izay neny Firifiry izay olona inko nanala zaza izay fa toa mbola velona sy miriaria mandraika androany. Ko mahafaty ahoana ho ianao ka? Tena mbola zaza marina ndry ity ka. Efa betsaka ny henoko maty ny fanalana zaza. Ary ny tsy ao an-tsaindry dia izao. Mety ho io zaza ho an-kibondry io no hanampy sy hanavotra antsika amin'ny fiainana rehefa ny aoriana any. Rediredy fotsiny ianao ry neny fa mety hanahaka ny toetrandrainy ihany io. Tsy voatery. Fa arakaraka ny fomba fitezana azy ihany ange no mety hampaditra na hampahendry azy. Tsy ho resy tohiketo izany ianao ry neny ho tanterako ny sitraponao fa zao fotsiny za tsy mitaizany zaza rehefa teraka. Mazava miary. Tena zao vao hitako ndry. Salama tsara. Ie. Fa ahoana? Anao ina aty aminay ianao? Mba mandalo mamanga ka. Fa inona marina ho anina tonga andritsy ny anatra tsony. Nefa ne dia mba olona tena matsilo saina be ndry io e. Matsilo saina ahoana ka? Hitako. Olona tena mahay anie ianao e. Fa ny antony mahatonga andrina nanapa-kevitra ny hijanona tsy hianatra tsony izao no tena mahagaga na hoe maninona. Gaga be avokoa ny mpiara-mianatra amintsika vao nalala fa tsy hianatra tsony ndry e. Raha ny ankolazy mantsy ny olana dia afaka hifanampiana tsara izany e. Rija, aleo mba ho tsambaratelona sy neny ihany aloha ny aton'izany. Tena ny ofo ndry. Tsy ohatry ny taloha tsony. Taloha reny nefa ndry dia tsisy zavatra tsy voalaza ndry tamiko daholo ny zavatra mahazo andry ninona. Aleo amin'izay aloha andeha ka. Tsy ho fantatro miandalana eny ihany ve ny antony e. Izay Rija, aleo ahiditra any an-trano fa efa ela kosa ny janonako teto an-tokotany izay. Andrasa aloha e. Mbola tsy vita akory eny resantsika e. Fa mbola misy inona e? Miary averiko hatrany fa tiako ndry. Tiako tena tiako ianao na dia
Mbola tsy namborako taminao azy zany. Tsy mendrika anao tsony aritra. Avelao amin'izay a. Fa hoana kiry miary a. Izay fotsiny. Mandehana amin'izay moto fa hiditra any an-trano ka velomena. Miary a. Miary. Lasa ihany izy marina. Toa nangano ho an'izany ny masiny. Fa inona ary ny dikan'izany e? Ohatra misy tsy ambarateloko avambe afeniny ahy zany a. Dia ahoana ny ataoko? Niova tena niova aloha raha miary e. Tena tsy ohatra ny taloha izany intsony. Tsy ataoko makivy anahy nefa izany fa hitady vahaolana any aminay foana aho. Aleo atsika no mijery body fotsy e. Sady mba mividy akanjo anao koa. Efa ohatra ny efa tery anao avokoa manko ny lambanao ao noho ny amin'ilay kibo e. Ka lehibe loatra koa ke ty kiboko ty e. Enao be torimaso loatra dia rariny raha be kibo. Na be voka zany e ka mila mihetsiketsika foana ry miary. Si, fa dia davineny anao inona ary e. Mba mandehandeha tongotra kia. Ny androana rehefa saika tsy handendry io raha tsy forsena be vao io mandeha io. Ka zaho menatrako. Efa fantatrao tsara ange zany. Tsy mamenatra tsony re zany a. Ary safidio amin'izay izay tianao amin'reto. Aiza ny body fotsy tindry? Mety avokoa re izay vidianao eo ry neny a. Andraso eto ary afary andrefandry izao misy ohatra ny tako tsara be. Endry ry neny a. Miary. Toa be voka be marina. Tena mba tsy namboziko koa ty a. Ohatra ny taitra be zany izy vao nahita. Manao ny miary. Salama. Fa ahoana koa izao a. Efa elaela marina tsy nandalo tany aminareo dia betsaka ny zavatra tena niova. Fa nanambady zany ry. Fa nanambady ahoana koa e. Fa inona fotsiny zany ny dikan'izao zavatra hitako izao. Tena mba tsy nampoziko akia. Inona aloha ilay tsy nampozinao e? Inona? Izao kibondre izao fa inona indray e? Rija, efa niteny anao hoe tsy mendrika anao tsony a. Fa ianao mbola misisika amiko eo ihany. Efa izao hitanao izao ny atony ka ahoana re. Dia mandehana amin'izay fa aza manampitrotraka eo ka. Mandreraka. Tsy hanampitrotraka andry zany eky iza. Fa tsy mampiova ny fitiavako andrina dia mba misy an'izao azy. Raha tsy hoe efa nanambady koa angandry. Miary. Ary toa nangano andray masindre e. Fa misy inona. Eo. Tantara ho anay ingana fa meno ndre a. Mandeha anao ianao rehetra mandeha any a. Tsy te hifampiresaka aminao tsony a. Mandratra fotsiny ny fahitako anao hoe lasa. Eny ary. Andeha tokoa ahy. Fa rehefa manana fotoana dia tsy maintsy mandany mamangy any aminareo any ihany. Izay miary a. Si, mandreraka ka. Efa tsy hitako izay asiako ny eka. Tokony tsy nakaty atsena taty mihitsy koa nge za e. Slety e. Aiza ihany ary neny. Hodry? Fa misy inona retsy? Andahody ry neny a. Fa misy inona? Tsy tamana ty tsony aka. Aleo fidinao rapitso daholo izay zavatra ilaina. Tsy azoko mihitsy. Atery moto fotsiny afa tsy mahazo aina mihitsy ry neny a. Fa nisy inona tampoka teo ary. Tezitra be miary. Fa misy inona keny tsy mahatombona mihitsy ny tindry? Tombetika mitsangana, mbetika mipetraka. Sa marary? Marary be ny kiboko ry neny a. Fa aiza no marary anao e? Eto. Sao mba mihetsy jaza ary? Dia sanatria fe ho teraka sady Efa 7 volana nge zay e. Tena efa izy io. Mihetsy jazindry. Dia ahoana ny atao ry neny a. Andraso fa tonga dia homaniko ny entana rehetra dia mampanatitra taksi any amin'ny hopitaly tsika. Tena izy io e. Tena mbola tsy fonina kosa ange ary neny e. Ohatra matahotra zany. Tsisy an'izany e. Vitany vehivavy rehetra veky dia tsy mba ho vitandry e. Feno hery sy tanjaka ny saina dia vitandry io.
Tena marary neny a. Efa mitady olona lasaka angamba izany. Kay! Ave ohatr'izany le mety zaza. Tena tsy sakako ka. Kay! Mbola vao maharitra ki vao milatsaka io a. Aza dia mba mirediredy. Ary amboary malaky ary netany. Sao dia olatsaka eny an-dalana eny ihany tiako izay vao loza. Ankanary neny a. Efa vita rety fandao raha andeha amin'izay a. Tao malaky ary. Arabaina ki miaro fa nomen'Andriamanitra bandikely ndria. Ary ohatrany tsy faly akory angendry izany e. Fa inona mory neny tokony afaly Fa io zazakely io ka. Betsaka neny mba maniry ahazo an'izany fa tsy mahazo e. Fa zaka mbola naniry anana zaza zany. Aza manao an'izany fa raiso ampitiavany le zaza e. Dia mba homonono izy fa jereo ange. Jereo fa mitomany izy. Za tsy ampinono. Mihoatra nisany aminao. Miary a. Mba aoka izay. Vao maika ane arary ianao raha tsy mampinono e. Fa maninona moa izany arary ka. Ka rehefa tsy mampinono vehivavy iray avy niteraka dia mivonto be ny nonony dia marary. Izany ve? Ary aza mampatahotra ary neny ka. Dia mivonto marary izany io. Ie, mazava ho azy. Raha izany dia aleo fa omeko nono ary izy e. Ary mba izy no atao anaran'ilay zaza fa ilaindra sazy e. Tsy haiko ry neny a. Mbola tsy nadalo tao taneritreritra kory ary izanyko. Mba forono raha mahita ianao e. Aleo ary fa foroniko e. Nomena fitiavana. Mety aminao. Ohatray. Ampitondrainao ny anaranao mihitsy ane izy izany e. Tsy maninona re izany e. Zafokeliko anie ty e. Tsy maninona re rehefa izay ny hitanao fa mety a. Efa vita izay ny adidiko a. Nitondra azy akibo dia mbola niteraka ihany koa za teo. Anjaranao ny sisa. Araky ny fanarahantsika dia mbola tsy vita hatreo fa mbola mampinono dry e. Lety e. Raha tsy izany dia mivonto a le nono. Neny kosa ranga migafy a. Zavatra marina anie izany e. Mandramane tsy mampinono fa ho hitany dry eo ny toyiny e. Zay ve lesy lahy voatonga e. Efa isasaka tia ny alina. Tena efa tsy rariny tsony kosa izao a. Fa inona izany ny olalary izany re? Sady izay vao vita nikandrana taonay taniko. Ary misitahy lalo hidirako fa tsy. Ora zoka. Inona? Fa inona marina moa izany nikandrana laty e. Nisy zavatra somary tsikaritra izay mantsy teo. Aza dia hidirana lalina lesy izany re. Fa inona ny hita lahy teo? Le zavatra tao anaty finosany. So dia mba ampiserarongony ary laty. Zay le zavatra mba tsy tiako amin'ny lahy zay a. Misavasava zavatra tsy tokony zavaina. Fa tena marina izany hoe mpiserarongony lahy io. Raha nitako mantsy dia tena finosana maromaro mihitsy izy tao. Akombony fotsiny vava lahy raha tsy te ahita loza. Tsisy dikany amiko inge manafay an'ny lahy raha mbola mitoza ao atao lahy zao e. Io fitsokotsoko lovana atao lahy zavatra ataoko. Dia ataovy ihany raha fa any amponjany afarany lahy io e. Fa inona moa ny ataoko any? Raha tsy lahy mihitsy angana anitsoka amin'izany. Mpamosavy mandeha alina zahoany raha zoko misy mahita. Na tsy zazany amoaka an'izany dia tady io fa ny 7 anareo fa ny ray ihany kosa mety tsy anampiny. Tandremy ihany e. Itada sy neny mampalahelo voalohany. Lety e. Fa manozina avy lahy zany e. Ary ndefondreo fandina lafa ohatra mamy lagy ahy lahy zany so dia ahitany tsy fahita amin'ity alina ity eo. Eno ara zokio. Lasa e. Fa elahy moa zany no izany mba miteniteny ahy io. Ory miary a. Fa ahoana moa no avela hitomanto izany ny zazakely e. Tsy vitako tsoro neny ka. Leo be tena leo. Tsisy atoriana mihitsy ve rangaha izy. Ka mety nono izy dia mitomany nefa izy tsy omena nono akory. Efa manome nono azy foana kosa e. Izy mihitsy nefa manadalo. Efa te hanahaka ny toetra indray sady angampako. Maninona? Maditra e.
tsy aditro izany ho aho io arakaraky ny fitaizana ihany mampaditra na mampahendriny zazy ary mba homonono amin'izay izy ka jereo ndry fa nangina izy ireo vao nahazo nono. ody ay zay olona misy olo izany fa aleo aloha jereo kely aloha ndana re mandro sorija io izy io miary arabaina kia tena mba enjana aloha ndre raha anao surprise amiko foana fa ahoana ka avelako kely aloha nareo fa andeha an-tsena vetivety ah ena ry neny a fa ina ho mahatonga rija milazana izany mpinamantsika taloha reny tapitapika eo ndry ny ala ny anatra tsy niteny tamiko akory dia avy eo hoe bevoaka dia farany izao teraka izao ena tamika be tamiko daholo izany mbola tsy fantatro izao hoe iza izany ny anaran'ny vadindry iza fa angahony tsy maintsy hoe manambady koa vao afaka miteraka ka ie mazava ho azy ka ay sa nakasaza tamin'ny alalan'ny fanamasiny re ohatra ny tamin'ny mare sankisanky izany a fa mba tiako fantatra tokoa ny tena rainjanaka ao mba iza reny bandina azo andry tena sambatra izy rija tsy tea nafina aminao ny marina ntsony a fa misy inona alefa ho tataraiko anao hoe ohatrany hoe mavesatra izany foko mitazona le tsy ambarateloko tsy ambaratelona isineny moa izany tantarao amiko araha fa vonina nieno andrehatra amin'ny farany ah mipetraritra aloha ianao fa ho tataraiko anao ny antom-pisino izazy io eto ianao mipetraka misaotra tsy afaka mitia mafy aso manaitra no izazam-bola matory io alefa sy famino ary ah dia izay izay ny sava-nisy nazo alesy a mampalahelo ay ve ka nisy nan'olona ndry dia be voaka tamin'izany aoka izay miary a raha isy tony hoe fahasavana ho andriny no nanaovany an'izany satria nazahoandre an'io zazakely io zaky mino mino fa zaza hitondra vitana ho andry io fa inona izany antony mahatonga anao hiteny an'izany ka tena tsy tiako ane izy io hoe mampitamberina ny lasa ratsiko foana tsy aza manao an'izany fa zaza tsy manatsiny io aza kalaina izy fa omeo fitiavana fa ny fanaovanao an'izany dia hitahin'Andriamanitra anao foana ary vadika loza ho an'izay nahavanindozandry raha sitraka ao dia irahantsika mitaiza izy ie sa tsy mety aminao rija mbola voatahiry ato am-poko foana ny fitiavana anao fa tena marina ve izany to tsy mampino miary tena marina izany mbola tianao foana ary tsy nieritreritra ny hamafan'izany mihitsy na dia hoe reny zavatra nisy tamintsika ireny aza dia ahoana ny hevitrao zaho ary aleo aloha andinika tsara tampoka be tampoko mako ilay izy dia omeko valy teny ihany ianao rehefa taferitreritra tsara fa aleo aloha tsy izao eny fa mino hoe tsy ho tampoka be aminao ntsony ilay izy satria efa roa taona izay no nalalànao hafa tianao ay tokoa dia inona izany ataonao raha alaiky anao tokoa dia alaiko vaty ianaoko dia izay tsika ohatry ny zanantsika ihany io zazakely io fa ao tsara ve aloha ela izany dia atao aiza koa ny fianarana toizako foana fianarako ka zany sady efa mba miasa kely ihany izany ve dia amin'ny fotoana ohatry ny ahoana ry alany miasa tsy inona nge izany fa mampanao korlangy ny mpianatra namako ihany dia mba misy vola kely azoko ampiasaina amin'izany tena dinio tsara ihany aloha lesika sao dia mifisiny mianaka indray no ampisy ny olonanao aminao sy indray aman-dreninao efa lehibe aneky izahy
efa zany manana safidy amin'ny fiainako, tsisy idirantsony zany. eny ary ianao ihany io, ianao ihany no erany. Dia manaiky izany miary. Mbola ifampiresaka amineny aho dia ho vitako hoe sy havaliny. Fa ianao ty ahy izay ny tena tiako fantatra aloha. Rija, efa fantatrao tsara izany. Ty ahy ianao? Eno oe ye fa ina ary ty ataony laty. Ty ihany ka ilay olona nyriko efa hatramin'ny ela. Jereo raha tsy taitra hatramin'ilay zaza. Ka faly be ako. Avy lesy aty amin'ny data. Aia avy. Dada sahadony. Ahoana ozy izy mamanao? Tsy nanakana ny safidiko izy. Nitsofony transoma tsara raha izay hono ny tiako. Fa mbola mametra-panontaniana hoe tena ho raisinao tony zanako tokoa ve no mena fitiavana kely? Arak'izany anana izany aky dia tena tiako izy ary omeko fitiavana be dia be. Andray, misaotra betsaka aky malala. Tsisy isaorandrehatra iny amin'izany fa efa 4 volana moa izany ilay rety. Efa 5 volana sahady izy izao. Ohatrany hoe vao omaly no nahatongavany tetỳ tany. Tsoroko aminao fa tena alako izy hatramin'izay. Fa vao nanomboka niditra teo amin'ny fiainako ianao dia lasa tiako izy. Tiako nomena fitiavana. Na dia saza azoko tao anaty fahoriana mahavayvay aza. Zany, mino fa efa mba nikobona kosa izay ny ratranao sa tsy izany? Tsapako izany Rija. Efa hita vonina hanonitra n'izany aky Engany mba ilamina tsara ny amintsika dia mba haritra mandrakizay. Izay no irariana. Mahazo matoky ndre fa efa ho tongotsika. Eo aloha eo izay sofera mivily eo indrindra te eo amin'io vavahady maitsomaitso iny mba hajanony. Eo misaotra. Dia ty ary ny sarandalanao eo. Tonga soa aty ato an-trano. Misaotra lesy aho. Ato ny tranontsika manomboka izao. Za sy ny zokiko lahy no mipetraka ato fa tsy indraindray ihany ilay riva mandalo eo fa variana any ivelany ihany. Ay, fa iza ny anarana ilay zokinao lahy? Bazy aky ny anarany fa izao aky miary. Ahoana lesy? Aza mihafahafa rehefa ato an-trano raha sy toy ny hoe efa nazatranao hatramin'izay ny ato. Misaotra re fa izao atorotoroy fotsiny ny plan rehetra ato. Aiza ho aiza sinsisy. Eo fa atoroko andry rehefa avy eo fa za aky mieritreritra hoe mba hakapana amintsika. Tsy ho arako daholo mantsy ny sasalamba sy ny nandroko. Za nefa mbola mita amin'ny fianarako. Misy fotoana miasa kely dia alina vao tonga. Anga aleo lesy amin'izao ihany sao dia holany amin'izany eo koa ny vola kely ananantsika. Fa zaho mieritreritra hoe tsy vitanao izany. Fa eny hitantsika miadana ihany re izany fa na izany aza dia manao fizaka be loatra anao fa sao dia marary eo mbola vao avy niteraka mantsy indre dia mahalemolemoko. Eny re aza manany amin'izany ianao Eny ary maka aina tsara aloha fa izany dia hikarakara ny sakafontsika atoandro. Ndry tsapako tena ty Rija. Nefa toa ohatrany hoe lasa manararoatra azy izany iza ny lehilahy vitany. Aize o Rija misy olona izany niantso ny anarany Rija. Fa iza ary izany andraso aloha tsokolofoketo. Mety io ve izany ilay zokon-Rija nefa mbola tsy ao zao Rijako. Aleo rangafa sokafako mino fa io ilay zokony. Ledi fa iza koa ty sy mpananokatra varavara ty le.
Manao sy mba manja kely izy zany. Sady hoe zany le ankizin-draritsy hitako amin'ny tsy naharay lambo le riko. tsy mamaly anahy akory izy fa zandry ety ny atao matsy jereto. Manao Andry fa iza ritsy zany zokony dia iza zany ry no atao tranona io. Za reny miary mbola tsy eo rija fa mbola ny ampianarana. Matosoa aloha ianao dia ianao zany le nampirediredy azy tatao amin'izay. Tsy ratsy kosa ianao botabota mafatifaty. Fa iza zany le zanakao zany nentina nanaraka anao. Ie, io mbola matory eo izy. Ve fa iza zany ny dadan'le ry io tsy zanaka rarija kosa aloha raha zao endrikendrin'izao sady zany moa ny fandehany tantara. Eny zany mihitsy. Afaka tsy mamaly ianao ka toboramena be zany mantsy ianao vao nametraka an'le fanontanianako. Mino fa tena fitiavana nanekenao azandriko fa tsy hoe sanatria filatsy mahita fotsiny akory. Voadona tany ianao vao mody hoe aza matahotra tsy karazan'olona mpanala roatra tompoko. Aza manany amin'izany ianao. Eny ary fa isoloakanjo tsy ambadika tsy aloha. Tena ohatry ny hafahafa toetra kosa ny sokondrija zany ka tsy menatra akory izy mandefindefy vavy eto masoko eto. Fa zany io ihany fa ohatra ny hoe feon'olona efa tsy vaovao amboko tsono azany feo zany fa tsy mety tsaroko hoe taiza marina moa hoe. Oe, mitomany no mena fitiavana. Andraso aloha omeko no ka mola izay magina zanaka neny no aingana eo moa aza mitomany tomany foana ary izy fa maninda ary izy le fa tomoko taba be foana koa ary zany zany fa tsisy akanaina mihitsy fa mba akatorimasy kely ve ranga mibany dia voky taba foana le aleo andehanako amin'ny mihitsy ka ora mato kely le zaza mba hampangino azafady efa mampinono azy mihitsy ary io dia mba rotsirotsy izy aloha fa ohatra ny mandanoina izy zany eo mba jereko kely lery zany. Andriamanitra le tato azy amin'ny sandriny tena ohatra ny zao mihitsy le nanolana dia le feo koa tena izy mihitsy dia sanatria ve ka ibazy ve no navita nanolana tamin'iny andro ariva iny manao akanjo tanana izy dia tazana tsara le tato azy. Andriamanitra ohatra fa inona koa ny tsy aritra amiko fa ataonao tsara banjina be zany sa taraika amiko sady ve mivadan-jandriko le mivadan-jandry angeo ny afaka atao kilalao anjoky aleo aloha no tsy taitra fa raha nanaporoy fa ianao tokoa le nahavany doza dia tsy ataoko afamaina. Zay fa nangina le zanakao ary lasa aloha fa mila makainy. Fa misy inona ary malala toa tsy ahita teny firy mihitsy indray androany misy olana angano malalako rija ohatrany hoe tsy faly amiko izany hoa ilay zokinao tsapako amin'ny fihetsika taony mankony. Fa inona keny mahatonga Andry miteny an'izany? Ny fomba fiteny fotsiny dia efa atsapako an'izany ohatra ny tena tsy faly amiko izany izy. Aza miasa saina amin'izany aky fa izay mampetipety ny fiainantsika atao iny ariko tsy indraindray ihany angely ery vao ato raha-pitsy izao dia tsy ato indray fa afaka herinandro vao mandalo. Fa inona tokoa moa izany ny asan'izy iny misera foana sy ordeny analakely any ny asan'ilay ry fa tsy haiko raha efa niofa izy amin'izao. Oay taitra ilay zaza dia inona angamby izany fa aleo aloha omeko nono taitra lahy mahafatifaty ane izany eo ary aloha fa omen'ny nono ny zanako ao moa dia endry tsara raha sanatria moa izany ka ilay zokondrija marina ndrain'ity zazy ity dia ahoana. Raha ny marika hitako aloha dia tena izy
dia sanatria ve? Mandrosoa rery neny a. Saotra kia Mipetrapetra e. fangatsy ato ny vadindry e. Mbola tsy eo re izy a. Sady mbola mianatra angery izy e. Zany Sady miasa ihany koa. Efa mamaraparana ny fianarany moa izy izany e. fa milamina tsara velondry aty e. Azo lazaina milamina ihany aloha e. Manahoana le zaza? Ny zaza indray salama tsara. Io mbola hitany neny io e. Resitory be izy. Sady vetivety izy dia ngeza. Jerenge e. fa tena tsy mampisy olana amin'nyrija ve ny fisiny? So dia mba hampisy olana eo aminareo ihany rehefa ny aoriana any. Neny koa zany. Ry tsara nge tena tia be an'io zaza io e. Eny ary e, dia mahaiza mitondra tena tsara. Mino fa tsy hampisy olana azy io ry neny a. Sady efa fantany tsara nge ny tantara nampisy an'io zaza io e. Ny tokantrano angele tsy silaozany miadiady kely e. Fa dia mahaiza mandefitra indry. Misaotra rery neny a. Dia mba vangivangio matetika ty zanako fa mangina rery aty a. Taitra le zaza mary. Mety mando angamba izy ry neny a. Tena tsy tia mihitsy manko ilay mando ohatran'izao. Eo moa mangina e. Itombo ke lesy bebe alahy. Eto aty amiko izy mba ho raisiko e. Ho any aminy alahy. Avy ary le. Andraso aloha fa ho soloko izy dia raisiny neny aveo e. Any a. Za marina angeka fa tsy haharitra ela be aty fa mbola andeha andony vidin-jirontsika eny amin'ny jiramaza io aveo. Dia tsy andry andriza tsy io izany ianao. Ity amin'izay ary ny zaza raha ho raisiny neny e. Eo ary bo goseny la zany e. Zany moa ansay e. Mety tsy haharitra ela ntsony ahy e. Aleo fa miezaka mankaty amin'ny lahady atoandro. Ary mino koa fa ato daholo nareo amin'izany e. Eny ary neny a. Ao fa ho lazaiko eo ihany izy. Fahaiza foana koa ary izy. Mbola tsy tonga ihany hatramin'izao nefa ny andro dia efa alina be. Diso fa miala tsiny fa tsy tafody aky androany a. Misy zavatra ataony maika. Zany ve? Mila fitaina androany ty a. Raha ampitso any angambaka izy vao tonga. Dia izay mianaka rery izany ny ato. Eny aky a. Tsy maintsy mody raha ampitso fa aza manandry e. Eny ary dia endry tsara ny malalako a. Eny aky a. Eo biso be ary aloha. Ndry dia tsy ohatry izany izy. Ohatray. Fahaiza koa izany. Sokafo fa za ihany e. Tena le sokondrija marina. Nefa zao rija mbola tsioko. Miary. Salama ianao. Fahaiza raha zandry. Mbola tsy eo re izy a. Zany. Tsy ho avy zany le ry. Dia tsika sindry rery zany no ato. Ary iny ty ataonao ty. Mama angamba izany fakapohana hatramin'ny fitombenako. Efa masaka ve ky ny sakafo ao? Ie. Ny anjara variritsy angamba no omeko anao. Tsy maninona? Tsy maninona fa tao vononao fotsiny. Ahoana ary ny ataoko fa ohatra ny matahotra be aho izany. Lehilahy mananendrika ohatra n'ireny jolahy ireny ty miara-monina amiko aty. Ohatra ny tsy mahita tory izany le ty. Mahafana be koa atao trano ato izany ko. Sady mangetahita ty isotro rano izany. Fa mifiry tokoa aloha izao e. Otry. Mbola voahangy foana ka e. Andera nga hijery rano isotro rano. Sady mamaka-rivotra kely eo andavarangana eo. Moa izany tsy maintsy andalo atao amin'ny efitrano misy amin'ny miara-mianakantoko. Zay vao tonga any amin'ny lakozia. Ohay. Ary to tsy mity angisa ny faravarany miaro izany.
Ary ny sinda ny ala nge zany lambany rakofany zany. Jereo ty vatany. Takianatra kely sisa ny amin'ny vatany. Samy restorby avokoa izy mianaka. Ary maninona tokoa moa raha mba makamamy kely aminy amin'ity alina ty. Tena mampitsiriritra be ahy izy zany. Miakatra moramora eto ambony fandriana. Zay dia mba homeona dia biso kely fotsiny arakia. Andriamanitra, fahity ty ataonao? Mialao ianao a? Mialao ianao? Asa mitabataba be ohatran'io fa ina ary ty. Avelaonao za a? Taitra eo an'io izazy io e. Mialao ianao eo amboniko teo e. Mialao a. Dia mbola vitanao ihany zany anolana anahy. Inona ary ty? Tena tiako nge ho Andry miary. Tsy alohandriva za toy izay ritsy. Mialao a ianao a. Ary tsy anay koviravirainao fandroany tsony androany. Fa ngamo efa nisy fotoana namiraviranao ka. Avereny kely fitadianao a. Volana septambra 2024 ny aliny soma dia nanolana ianao. Ary izazy io no fahatsiarovana napetrako tamin'izany. Maninona tsara? Ahoana moa ny ilazanao fa za zany? Mirediredy. Tadidiko tsara ngely feo anao e. Ary mbola manaprofo an'izany a. Io tatoazy eo amin'ny sandrinao havanana io. Fantatro ihany na dia nanao saritavy azy ianao e. Ary miomana fa tsy ataoko afa maina zany ianao amitindry mitorako ity. Mazava. Tsy maintsy toriako ianao. Fa mieritreritra ny aninona hoy zato izy ary tena vao maika ho tanterahako ny faniriko. Vita zany dia nofatinao ny vatany rijato. Maty ihany raha matoa kely tiny tsy miteny a. Mangina aloha le selary boakely fa mbola ilalao kely ny dada sy ny lahy. Mialao a ianao. Mialao. Tsy azonao amin'izany tsony ahy e. Vehivavy any ianao ry miary. Tsy afaka eto ampelantanako izany tsony ianao e. Ary aloha fa torako amin'ity akanjo ity tananao fa ohatra mibikitona loatra. Mba maneke mora kely piso kely a. Amin'izay tsy isaina latsaka eto. Tsy ho azonao amin'izany tsony ahy e. Voarayako ihany le finday fozakely tombondoha ampandriko tao. Aleo akapoko amin'ny lohany ity. Miala! Maty alohako marina le ty. Iny fa miasa. Ary aleo arahako dakany amin'ny malelany any amin'izay ty. Dia nisy mbola miondrikondrika eo. Inona ry? Fa inona ary ty ataondry? Marary iny izany. Mbola tsy ampy izany e. Mbola tsy ampy izany ny zava-bitanao. Aleo atosikenjerany ambany amin'ny mihitsy ty. Andriamanitra. Tondina tamin'ny rampandrina lohany. Marina. Faky angamba lohany izany fa dia ohatry mikoriana be izany raha izany. Mitorana angamba izy izany. Inona re ty nataoko e? Dia sanatria ve nafatolona? Inona ty nataoko e? Andrazao aloha tsapaiko ny fony. Mbola mafana aloha ny vatany e. Tsy maty izany izy. Dia inona ny ataoko? Hianjo polisy sa aleo rangahy antsoina aloha rija. Tsy mandeha mihitsy angeza amin'ny finday andritra izany. Ilay polisy ny sahana rarana azo tamin'ny taona lasiny angamba no andeha ho atsoka aingana ka. Ie, izay no mety e. Izany famisoana. Allo? Miary andry tompoko. Ie, izy indrindra. Tratrako ilay olona nanolana ary mbola saika merina fandroandray izy. Iena no ohatra azy dia mbola torana izy fa aika nareo alefako SMS aminareo avy hatrany adresy ny trano. Endry tompoko, tsy miala ato
fa ahoana ary miary tsy azoko mihitsy fa irazoko izany nanolana anao dia zanany izany ilay zanakao. Ie, mazava ho azy lay zokinao no nanimba. Ay tena jolahy efaka roa amin'ny polisy ihany koa izy fa izao vao tratra. Tena mba tsy naposiko aky tena menatra anao aky izy ary miary mifona aky izy fa aza mbola ilaozana tena tiako ndry. Aza laozana izany dia mananjoko maditra aza. Tsy ianao neny nanao asa Ratsy, mitsangana fa aza mandoalikeo alohakeo ianao ary tsy nananeritreritra hisaraka aminao akory fa aza mandahy ianao hoe. Tena marina. Eny lesy faly be aky izy miary efa tena nanahy be mihitsy hoe hosarahandreo rehefa fantandreo hoe kainy zokiko ihany nahavandozandreo tamin'izany. Fa iny zokinao iny kosa aloha tsy ataoko afamaina tsony amin'ny tindre mitoraka ity, tsy maintsy midoboka iny. 10 taona trano maizina raha kely indrindra satria betsaka ny eloka vitany. Tsy maninona kira izay mahafahay azy fa tsy aleo mandeha mody amin'izay tsika. Tsy efa vita ve fa nandiadiana taty? Ie, efa vita fa andao aroa dia ka hoe tao tery ilay zaza hoentiko dadalahy moa izany dia higadrako. faizina kely aloha ny dadalahy fa maditra moa. Ao ary dia mazotoa daholo samba mivoatafaraka ny sakafo taminay ianao ry neny samy mazotoa daholo ary saotra fa mba tsy nampoziko rizy mivady ny zavanisy ay ve zokiny rizy ilay lehilahy nanolana ny ary fa mino aho fa tsy ampiovana inina eo aminareo izany ka. Endry niny efa ela ny tsapako fa naditry basy ary matetika aza ny fandona foana izay roalahy fa tsy napoziko fotsiny hoe tena lasa mpamakitrano sy mpanolan'olona ilay re lasa tsy lanikoizana mihitsy ary. Mino aho fa tsy hanova fifandraisantsika izany raha ilay zazandray aza mananareo fa vonina n'ity sy taizazy foana sa ahoana ary miary. Endre na dia namela Takaitra ratsy teo amin'ny fiainako azy ny zavatra iny dia tsy maninona. Odry tao mbola mirotsaka ny ranomasony zanako oka izay fa efa sitrana ilay ferinao any efa io rizy io olomendrika vonainy nome fitiavana anao adino daholo ireny dia manomrata tantara vaovaondray ho any ho avinareo telo mianaka Tsy haiko ry neny fa ohatrany hoe namondra ny lasako ny zavatra ny ainako teo iny fa soa ihany aloha efa mizaka ny zava-bitana any am-ponjany izy fa roviana ary vao mba ho tapitra ity fanolanana mateti-piseho eto Madagascar ity firy moa ny zazavavy nahazo Takaitra noho izany fo firy taona dia mitondra kitra tsy fidiny fo firy taona dia no esorina teny aminy fahadiovany mba rary ve izany ho nareo ka mila ny fitondram-panjakana andraikidraikitra mafimafy kokoa fa mijaly ny zazavavy malagasy indrindra fa re zazavavy kely. Natolotra ho anareo teo ary ilay tantara mitondra lohateny hoe Takaitra ratsy tantara no soratany aloka tefisamby ireo ny anome aina ny tantara mievatsiaro lalahy gasy omigira-koto ny aina ary santatra nandray ny feo tefy nanatotosa sy ny kirakira ny lafiny ara teknika Alphonse officiel